Ya, fanentanana ny ahy mikasika an'ity fanjakan'Andriamanitra ity. Zany hoe tiako zany ny hanentana antsika vahoaka malagasy rehetra manerana nosy momba izao fanjakan'Andriamanitra hajoro eto Madagasikara izao. Zao zany tena manentana antsika fa tadidio fa betsaka ny firenena maneran-tany fa maninona ny tsy nifidian'Andriamanitra. Any ny firenena malaza rehetrarehetra, firenena lehibe, firenena mandroso, fa maninona ny tsy nifidian'Andriamanitra. Dia hoy izy ny soratra masina hoe hevery ny fiantsonanareo fa ireo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona. Olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany ianareo, ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hoe indro mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavana. Zao zany raha tena nandinika dia tena hoe niangaran'Andriamanitra zao firenenantsika zao. Navahan'Andriamanitra noho ny firenena rehetra isika ry havana. Navahan'Andriamanitra noho ny tany rehetra tsika ry havana. Izay ny manam-pirofa tena tian'Andriamanitra i Madagasikara. Ka eto dia manao fanentanana antsika vahoaka. Andao zalahy, hiaraka, hientanentana, ifanometanana sy ifanoana, hametraka n'ity fanjakan'Andriamanitra ity eto Madagasikara. Tsy tokony ho enjehitsika izao fanjakan'Andriamanitra izao. Ary tsy tokony ho aratsitsika, tsy tokony ho ambanimbaniana mihitsy. Mbola betsaka ny olona manesoeso ao anatin'ny Facebook io ao. Mbola betsaka ny olona manamaivamaiva, manambanimbany, manao tsinotsinona izao fanjakan'i Jesosy izao. Ry havana malala, tiako ny hanentana antsika fa matoa itsika ny fidian'Andriamanitra nametrahany ity fanjakan'i Jesosy zanany ity, tiatsika Jesosy. Andao tsika hiaraka hanaiky ny ijoroan'ny fanjakam-pisorona eto Madagasikara. Ary ho vonona hifidy any Andriamatoa filohantsika izay filoham-pirenena vaovao dia marika tatandraza. Fidio io fa io ny vahaolana, io no hanafaka, io ny erak'Andriamanitra, io ny solotenan'i Jesosy Kristy avy any an-danitra, ambasadoron'ny lanitra, solotenan'i Jesosy Kristy izay hitondra ny firenena malagasy. Ka dia andaotsika hanohana azy amin'izao firotsahany kandidat filoham-pirenena izao. Tsy tokony ho amavanitsika, tsy tokony ho enjehitsika, tsy tokony ho ambanimbaniantsika, fa tokony ho haresy latsitsika. Famonjena ny ety ry havana, fanavotana ny ety, fanafahana ty. Tiantsika Jesosy. Fanjakan'i Jesosy no atao fa tsy fanjakan'olombelona. Fanjakan'Andriamanitra no hajoro fa tsy fanjakana politika. Dia aleonao ve zany resy lahatra amin'ny fanjakana politika satanika? Dia manenjika izao fanjakam-pisorona fanjakan'i Jesosy zao ve zany ianao? Dia tianao zany fanjakan'ny satana devoly? Tianao zany dia miandany amin'ny fanjakan'ny satana? Dia miandany amin'ny atokony TIM, anay raha valo manana ihany. Atokony TGV, anay anjy ihany. Antokony Arema, anay ratsiraka ihany. Antokony SVM, anay rajomampiana ihany. Olombelo reny, fanjakan'olombelo reny. Ary tadidio fa i satana no ambadiky ny reny. Zay natao hoe fanjakan'ny bibidia. Vakio tsara ny Apokalipsy toko faha 13, faharoa. Hoy izy ny Apokalipsy 13:2 hoe i satana no nanome seza fiandrianana ny bibidia sy fahefana sy hery. Zany hoe fanjakan'ny satana zany ny fanjakan'ny bibidia. Ny dragona moa teneny, ie ma dragona dragon tako satana. Amin'ny Apokalipsy 12:5 ange milaza fa i satana le dragon. Ka i satana no nanome seza fiandrianana sy hery sy fahefana ny bibidia. Dia aleonao ve zany miandany amin'ny fanjakan'ny bibidia, fanjakan'ny satana? Tsy aleonao zao hoe resy lahatra amin'izao fanjakam-pisorona izay ajoro ny marika tatandraza eto Madagasikara miaraka amin'ny Jesosy Kristy avy any Nazareta zao? Ry havana, manentana anao aho, tianao Jesosy. Andao tsika hifidy candidat avy amin'ny Jesosy Kristy, solotenan'i Jesosy, hitondra ny Madagasikara.
fa aza miandany amin'ireo mpanao politika lainga izay ampiasain'ny satana mamotika izao firenenantsika izao. Reo anie mpivarotra tanindrazana, reo anie mpamotika firenena, reo anie voalavo, mpamotika, mpanimba, mpandrava. Tsy tonga ny devoly raha tsy hanimba sy hamotika. Fa Jesosy kosa hitondra fiainana be dia be. Tiantsika Jesosy, andao hifidy zao fanjakam-pisorona zao. Andao ho resy lavitra, hametraka n'ity fanjakan'i Jesosy ity eto Madagasikara. Toerintsika ny fanjakan'ny satana dia n'ireo mpanao politika ireo. Zaho manokana dia fa tsy resy latsy intsony ny amin'ireo mpanao politika ireo. Na dia hilatsaka eo anao Ravalompana, na hilatsaka eo anao Anjy Rajoely, na hilatsaka eo anao Hera Jampianina. Raha izaho manokana sy ny ekipako rehetra dia fa tsy hifidy anareo lasy teo. Tsy hifidy anareo izahay, satria nareo ampiasain'ny satana mamotika ny tanindrazana. Efa nihitanay ny asanareo e. Nareo nefa nitondra firenena teo e. Efa filoham-pirenena teo nareo nitondra. Efa hitanay ny fomba fiasanareo. Fa tsy naomby, fa nanimba, nameno kibo, nameno paosy nareo. Fanananareo nalefa tany amin'ny banky mondialy tany. Hitanay daholo ny teti-bolanareo reny. Ny vahoaka ny hamahatra ihany ny jaly foana, krizy. Ka tsy aleonay ve zahay mifidy an'i Jesosy sy ny fanjakam-pisorona zay hoentiny ty iraka avy any an-danitra ty? Zahay aloha fa tsy resy lahatra intsony ny fanjakan'ny satana. Fa dia efa vonona zahay hametraka ny fanjakam-pisorona eto Madagasikara. Ary efa maro be tsy tambosaina zahay resy lahatra ny fanjakam-pisorona. Ka ho antsika zay efa resy lahatra rehetrarehetra zany dia entanina zany tsika mba hifanangonangona, mba hifampiantso an-tarobia ny telefony, na hifampiresaka atao amin'ny Facebook ato tsika, mba hifanangonangona tsika, mba hahafahantsika midemara tanteraka n'ity fanjakam-pisorona ity sa efa be da be koa ny namantsika mijaly sy maharitra mosary amin'izao fotoana zao ka mba hahafahantsika mitsindro haingana ny tanindrazantsika sy ny firenenantsika. Indrindra tsika tanora efa entanina zany tsika amin'izao fotoana zao hifampiantso mba hahafahantsika hifandinika fiaraha-miasa zany, ahafahantsika mametraka n'ity fanjakam-pisorona ity. Dia numéro telefony moa dia efa hitanareo reny dia hifampiantso zany tsika amin'ity herinandro ity. Fa misaotra betsaka anao nagnaraka ny fandaharana iny fa mbola hiditra amin'ny lalindalina hatrany tsika. Misaotra tompoko.